dia fiderana tsy vokatry ny fahatsapanao ara-nofo hoe zao mahazo anahy dia zao ny tonkira avokako, fa ny fiderana tena izy zao ny hitarian'ny fany masina dia zao ny tonkira avokako. Galatiana 5:5-7. Alleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy, mandeha araka ny fanahy dia tsy tanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roa mba tsy azonareo manao izay zavatra tianareo. Amen. Ozy izy mihitsy ny tenin'Andriamanitra le farany hoe zavatra tianareo. Le izy tsy hoe goana hira tianao no irainao amin'ny fotoana anankiray, fa le fitarian'ny fany masina anao no mivoaka amin'ny vavanao amin'ny fotoana anankiray. Salamo 96. Alléluia. Alléluia. Mivoaza. Salamo 96:1. Amin'ny anaran'i Jesosy, miraha firam-baovao ho an'i Jehovah, miraha ho an'i Jehovah ary tany rehetra. Amen. Efa henontsika foana io. Firam-baovao tsy hoe mahita vaovao ianao dia ataonao chanson le vaovao. Tsy zay le firam-baovao. Fa ny firam-baovao midika teny fotriny dia teneny hoe tehila. Ny hevitra le izy dia zao hoe hira na hoe texte na hoe mélodie. Ny atao hoe hira dia fitambaran'ny texte sy mélodie. Dia io firam-baovao io dia tsy hoe ny repetena melo, fa tsy vaovao izy raha zay. Sa vaovao ve? Ohatran'ny tsy vaovao ohatran'ny misalasala nareo. Ny atao hoe zavatra vaovao dia zavatra mbola tsisy, fa teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra namoronana le izy. Alléluia. Zay zany ataoko hoe volonté parfaite n'Andriamanitra. Io firam-baovao io zany dia zao vokatry ny fanananao firaisana tsara amin'Andriamanitra, dia eo amina situation anankiray dia mivoaka ilay firana tian'Andriamanitra hivoaka amin'ny vavanao mifanitsy amin'ilay trangan-javatra. Alléluia. Tsy hoe tsy ilaina akory ny mihira hira efa misy, fa reny dia ohatran'ny hoe fanazarantena ny vavantsika ho mora folaka hoentin'Andriamanitra. Alléluia. Ilaina ny mianatra, ohatra hoe mitendry, ilaina mitendry tena hoe mianatra, ilaina. Fa rehefa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy fampisehoana ny fahaizanao manao zavatra, fa fanehoana hoe mora hoentin'Andriamanitra ianao. Jereo tsara mihitsy fa misy ifandraisany mihitsy ny fizaranao isan'andro sy ny fitondran'Andriamanitra anao rehefa avy eo. Alléluia. Jereo Exodus 31 izay. Alléluia. Exodus 31. Exodus 31. Fakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Amin'ny anaran'i Jesosy ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy manao hoe indro efa notononiko anarana Bezalila zanaky Uri zanaky Hora amin'ny firenen'i Joda. Andininy fahatelo. Ary efa nofonoko fanan'Andriamanitra izy dia fahendrena sy fahiratan-tsaina sy fahalalana amin'ny taozavatra samihafa, dia ny hevitra anao asa-kanto, invention dikan'io, ny hiasa volamena sy volafotsy ary varahana 5 sy anamboatra vato alatsaka antranontranony ary andrafitra hazo mba hanaovany taozavatra. Andininy fahaenina. Indro izao efa nanome any Oliaba zanaky Aisamaka avy amin'ny firenen'ny Dana ho namany, dia ny fony izay endry rehetra dia nasiako fahendrena mba hanaovany izay rehetra efa nandidiko azy. Ohatrany hoe amin'ny teny gasy izy miteneny hoe ny fony endry dia nasiana inona? Fahendrena. Misy ifandraisany mihitsiny io zavatra ataonao isan'andro io possible iomananao amin'ny tena antson'Andriamanitra ho anao manokana. Alléluia. Fa tsy midika zany hoe io le izy. Ohatra, mécanicien le olona anankiray, mbola tsy tao amin'i Jesosy izy. Rehefa nandray an'i Jesosy izy, dia mety tsy en tant que mécanicien tenelan'Andriamanitra azy, fa le intelligence technique izay apetrak'Andriamanitra ao anatiny, fa mety tsy any amin'ny domaine ana automobile, fa mety zavatra hafa mihitsiny. Alléluia. Dia zay mahatonga an'le hoe tadidio tsara ny tenin'Andriamanitra omaly, rehefa manao zavatra anao ampiasana ary ataovy maximum, satria izay toe-tsainao tia manao maximum zay voninahitran'Andriamanitra, dia ilainao amin'ny fotoana ampiasain'Andriamanitra anao mba hahafahanao manao maximum. Rehefa zatra manao maximum ianao dia tsy hoetin'ny zavatra ara-nofo, fa tarihany fany masina amin'izay. Alléluia. Dia eo amin'izay rehefa toe-po miatrika asa fanompona amin'izay dia ohatran'izao. Rehefa manana an'izay ataoko hoe mode de vie spirituel zay ianao, rehefa hanao zavatra dia ho an'i Jesosy foana ny référenceko voalohany.
Alleluia. Dia le izy rehefa hoe ho an'i Jesosy tsy qualité ivelany ijerevana azy fa qualité natoepo teo ampanaovana le asa. Zay aza tonoana. Tsika tsy hoe hiezaka ny faninana amin'ny olona mba hahafahanao mamoaka zavatra tsara ivelany fa mifaninana amin'ny tenanao mba hamoaka toepo tsara eo ampanaovana le asan'Andriamanitra. Amen. Toepo foana mila hovaina. Alleluia. Isan'andro aza mitsahatra mihitsy manitsy ny fonao. Salamo 7:7. Alleluia. Sady miandro mpanompon'Andriamanitra ihany fa mbola tsy izao akory ny tena izy fa le orinako mitondra teny. Alleluia. Salamo 103. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko, izay rehetra tao anatiko misaora ny anarany masina. Amen. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko, ary izay rehetra tao anatiko misaora ny anarany masina. Efa neno atsangano tany izay efa neno ny tenin'Andriamanitra io. Aza menatra. Alleluia. Amin'io fotoana io vakitsika fotsiny le izy fa misy zavatra tokony jerentsika. Fa io tsy misady rese amin'ny olona ivelany fa misady rese amin'ny tenanao ianao rehefa manao ny vavaka io. Maro zasa tsy marina. Ohatrany hoe mijery fitaratra ianao dia mandidy zavatra anankiray hoe zao ny taoniny, zao ny tanterahana, misaora ary Jehovah ry fanahiko en français, ny haiko rehetra asaiko misaotra an'Andriamanitra. Zay le nisy fotoana resantsika teto hoe impiritsika mieduke ny fotsika rehefa miaraka amin'i Jesosy. Fa io fo io no mivadika amin'ny fotoana anankiray raha vao tsy edukenao. Tezao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fonao. Tezao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fotsika tsirairay avy. Tsy hoe ampafantaro tenin'Andriamanitra izy. Samy hafa ny hoe ampafantarina. Ny ampafantarina dia tsy miandry disposition après. Fa ny ampianarina dia miandry vokatra après. Alleluia. Dia tsy olona no tokony hitaky vokatra amiko ny amin'ny toepoko, fa za no mitaky vokatra amiko ny amin'ny toepoko. Alleluia. Inona mahatonga antsika indraindray maloiloy. Tsy tena hoe vehivavy bevoka aloha za. Fa mety hoe misy sakafo tsy tianao, vao miditra ao am-bava le izy dia tonga dia mitovy ny feontsika rehetra manao any misy miteny hoe fromage. Mahatonga an'izany dia zao satria tsy mitovy le zavatra ao anatinao sy le zavatra ampidirinao. Dia rehefa tsy mitovy ireo dia ny vatanao mihitsy ny te hirejeter hoe tsy mety io. Alleluia. Zay mahatonga ny hoe rehefa tena miaraka amin'i Jesosy dia misy message mitondra an'izay même réaction zay eo amin'ny fanahinao. Tonga dia hitanao hoe tsy mety zany. Misy fotoana mety hoe tafaeritreritra tapika ianao ny zavatra tsy mety nataony taloha, tonga dia na ianao ary ny anatinao ohatrany hoe ohatrany tsy izany intsony satria efa niova ny fonao. Tsy neken'ny fonao intsony le teny, efa régime hafa ny narahana. Any manandramany hoe mihinana an'ilay compote amin'ny boaty kely ny zazakely ireny. Tsy haiko aloha nareo fa ohatrany efa nanandrana ihany tsika fa ohatrany tsy mety le izy tsy hoe ratsy, le izy tsy hoe tsy azo hohanina ny tiako tenena, tsy hoe zay, fa le izy ary mety amin'ny zazakely. Fa ianao olon-dehibe io mihinana le compote carotte poireau tsisy siramamy, tsisy sira, tsisy nininy, tonga dia tsy mety satria ny fotsika efa niova. Ohatrany koa ny fiainam-panahy. Anaro ny fotsika mba hiova ny fihiratsika eo amin'ny fotoana anankiray. Mahafinaritra anahy mihitsy ilay hira anankiray iny raha tapitra ny mozika vita ny fiderany. Ela mihitsy vao natakatra ny zavatra iny hoe izay ka ny dikan'ilay izy. Misy fotoana tapitra ny zavatra efa nahazatra anao. Tena izay mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra. Misy fotoana tapitra le endrim-piderana nahazatra anao hatramin'izay. Ohatrany hoe mandeha ny fiderana dia rehefa avy mandindiny efa mifonao tsy miray amin'ilay izy dia tapitra ilay izy dia eo amin'izay tonga dia miahaka eo amin'izay le toepo rehetra raha vao ohatra ka tsy voahitsana. Misy fotoana io tsy maintsy taperina. Satria tsika indraindray mialokaloka ao anatin'ny fanendren'Andriamanitra sy ny asa fanompoana mety destiné ao antsika. Ny mpitendry tsy tokony miafina ao ambadiky ny instrument de musique. Ny mpihira tsy miafina ao ambadiky ny micro. Inona mety poste nametrahan'Andriamanitra antsika, aza miafina ao ambadiky io satria tsy io ny antoka ny famonjenanao. Alleluia. Fantsona fotsiny io hitarihenanao sy hitehirizana anao eo amin'ilay sitrapon'Andriamanitra ho anao manokana. Fa aza mialokaloka ao ambadiky io zany. Alleluia. Micro misy vaovao foana isan-taona, misy tsara lavitra foana isan-taona, dia hosoloana foana vitany isan-taona micro anao. Na ny instrument anao ohatran'izany, fa ny toe-ponao manahoana. Alleluia. Tsy hoe rehefa tonga eo fanatrehan'Andriamanitra foana dia tsy maintsy mankany mandrakizay. Pilipitra zao eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foana, fa io nga mankany
Sa makany ty? Tsy makany io a. Tsy hoe rehefa ampiasain'Andriamanitra koa tsika dia midika fa tsy maintsy d'office manana toerana ny mandrakizay. Diso zany a. Le akoho naneny nampiasain'Andriamanitra efa aiza zany zao izy. Izy ny afaka hiteny fa any amin'i Jesosy izy. Na le trozona ny telona ny Jona ve any satria nampiasain'Andriamanitra izy. Na le apondra tamin'izany fotoana izany, any ve zany le apondra? Azonareo ve? Na le biby tsororoa nampidirana tao amin'ny samy fiaranao azy satria nankatoa tenin'Andriamanitra izy matoa nanaiky le hiditra tsororoa tao. Any ve zany izy? Aza miafina ambadiky ny fampiasana. Toe-po amboary tsara. Toe-po amboary tsara. Teneno akaikinao hoe toe-po amboary tsara ny toe-ponao. Alléluia. Tsika ne mety mahay miafina sy mahay onare zany hoe entre guillemets, entre nilanilany guillemets zany. Mety mahay manao cinéma be tsika indraindray. Matetika tsika rehefa eo anatrehan'ny olona ananantsika estime dia ny positif ny tiatsika seho ary vitatsika manao niny, vitatsika manao niny. Ty zavatra anankiray teny jereo hoe rehefa avy manao zavatra tsy mety ny ankizy, ny zaza ao an-trano, dia vita mihitsy mandangolango anao. Vitany mihitsy ny ankizy zay. Fa ny olon-dehibe koa mahay be an'izany. Zany eo anatsika zany misy vokatra tsara afaka atolotra ihany. Fa rehefa avy nanao erreur, zay vao tonga saintsika hoe mila voakako ty. Ao a. Dia izao ny zavatra tokony raisitsika. Matotsika tsy mamoaka an'ilay vokatra tsara. Dia satria tsika mahatsapa ny tenantsika ohatran'ny hoe nanao mety foana. Dia avakeo ny Korintena 2:4-5. Ilaina ny fahatsapa-tenantsika hoe le za le tsy tanteraka. Fa le fait anao matakatra hoe za tsy tanteraka, misy zavatra tsy mety mihitsy nataoko mifona aminao a Jesosy, dia ahatonga anao anao réaction ohatran'le niteneniko teo ohatran'le zazakely. Anao ny tsara foana satria tsapanao hoe ny vidiana lafo ianao. 1 Cor 4:4 amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny ten'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Paoly. Fa tsy hitako izay tsiniko nefa tsy mahamarina azy zany. Fa ny tompo no mpitsara ahy. Alléluia. Aza adinoina mihitsy zany valeur ny tenin'Andriamanitra zany. Satria teny hoe le tenin'Andriamanitra exact tsy maintsy tadinao anatin'ny saina. Fa ny valeur n'ilay izy aza vely latsaka eo amin'ny fiainanao mihitsy. Alléluia. Tsarovo foana hoe taizany nangalananao. Fa ny fahatsapanao tena hoe taizany nankananao. Dia hanova ny fonao ho lasa afaka ny hitanao tena hoe matsiaro tena foana ianao a hoe novidiana. Ny dikany hoe novidiana dia tsy ianao ny tompon'ny teny farany eo amin'ny fitondrantenanao. Fa misy Andriamanitra miregira na mitarika ny fitondrantenantsika mba ahafahantsika mamovo tsara. Jakoba 2:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Jakoba 2:2-5. Jakoba 2:2-5. Aloha tonga dia 17 vakitsika aloha. Zafady. Jakoba 2:13. Tandre so barary andoma ianao zany numéro zany. Jesosy jirena. Alléluia. Fa fitsarana tsy misy famindram-po no anjaran'izay izay tsy mamindra fo, ary ny famindram-po kosa dia faly, ny famindram-po kosa dia faly, fa tsy mba matahotra ny fitsarana. Alléluia. Ny tapany voalohany tena tiako ifatohana ho antsika tsiraray avy. Rehefa matsiaro teny ianao amin'ilay toeranao tao amin'i Jesosy hoe za Jesosy le tena ohatran'izao a. Za Jesosy le tena taloha ohatran'izao. Dia tena rikoriko be amin'izany pasehako izany. Dia iny anangana anao, ampatsiaro anao ny amin'ny toe-po tokony avoakanao isan'andro isan'andro. Ka rehefa mahita zavatra tsy mety ianao dia tadidinao hoe zaka hoe namindrana fo. Dia nidika hoe namindrana fo, mahafinaritra be ny teny gasy a. Namindrana fo, raisina ilay fo dia natao inona? Nafindra tao aminao. Dia lasa ilay fon'Andriamanitra zany eo aminao. Dia rehefa ilay fon'Andriamanitra eo aminao dia mamindra fo amin'ny olona indray ianao, dia indray nafindra any amin'ilay olona. Alléluia. Azonareo ilay izy mienjana be hoe raha ohatra ianao ka tsy namindran'Andriamanitra fo nefa mamindra fo, dia ilay fo mbola tsy izy zany ny afindranao amin'ilay olona. Zay ilay ratsy zay. Zay ilay hoe tsy maintsy miverina makao amin'i Jesosy aloha mba hiova ny fonao. Dia ilay fonao miova iny dia mamoaka vokatra, dia iny vokatra iny izay no hoan'ny olona. Ny inona mahazatra antsika? Mihinana hodina akondro sa mihinana akondro?
nareo kosa raha tsisy mamaly fa mety efa ninana odina akondro daholo tsy hoe kobaravina ny tiako tenenina any a fa zao mahatonga na miresaka an'izany dia zao ny vokatry ny fanahy dia tahaka an'izany vokatry ny fanahy no tokony consommer ny manodidina anao fa tsy le texte ny anaranao tsy anjery ny tokony consommer manodidina anao. Alleluia. Zay le hoe ny atao hoe endriky ny voninahitra raha hazo ny resahana. Hazo be voninahitra egalina be ravina. Alleluia. Fa ny ho an'ny olona tsy ravina, fa ny ho an'ny olona vokatra. Dia zany hoe za zany, za manokana raha tena hoe tiako isy vokany ny fijoroako amin'i Jesosy, dia tsy le tenin'Andriamanitra lazainy ny vavako no hanereko ny olona iova izy, fa ny vokatra le tenin'Andriamanitra ao am-poko no mamokatra le izy, dia iny no an'ny olona hafa. Fiovampo. Alleluia. Kambe ny olona mivavaka amin'izao satria tsika kristianina tsisy miova fo zany. Mody fotsiny. Mody mivavaka, mody manao an'izao, mody manao asa fanompona, mody pasteur, mody mitory-teny. Tsy mody en anglais hein. Fa hoe saritsarina zay nga malaza koa, saritsarina. Azonareo dia zay mahatonga hoe misy sarisarina lahy dia sarisarina vavy satria tsika tsy mijoro. Laza mieritreritra ny olona fa afaka atao ihany sady makatsy. Satria tsy mandeha mahitsika, makaiza ny fiazakazahantsika. Alleluia. Raha vao tsy mihazakazaka tsara ianao, raha vao tsy ao anatin'ny tena hoe linina tian'Andriamanitra andehanana ianao, dia jereo tsara fa amin'ilay fetrany lefa ohatra hoe mandeha mihazakazaka 100 mètres ianao, 3 mètres tsy hahatongavanao dia misy misika ianao, dia mitodika ianao dia passen'ny hafa. Zay le tena danger. Tsy le fanombohana fa le fiafarana. Zay ny mahatonga ten'Andriamanitra milaza zay maharitra hatramin'ny no maninona mivonjely le farany. Tsy maninona zay début, tsy maninona zay endrika nanombohantsika, fa ataovy tena tahaka mitondra rano ianao ny mihazakazaka atao amin'ny tananao, dia tsy azo atao very mihitsy. Ohatra zany ny tokony fiazakazahana miaraka amin'ny Jesosy, mitandrina, tsy mietrika, tsy mitoditodika, tsy mijery ny hafa, tsy mijery ny proche ianao, tsy mijery andramo sady mitondra rano ohatr'izao ianao dia mandeha dia jereo ny lase kiraronao. Very daholo. Tsy mifantoka amin'ny tenanao ianao rehefa miaraka amin'ny Jesosy, fa mifantoka amin'ny Jesosy. Inona ny objectif Jesosy? Alleluia. Mitandrema be dia be zao ny fandrika sy ny fingapingana maro samihafa. Tsy hoe rehefa feno tenin'Andriamanitra ianao dia tonga dia mety io, fa rehefa miaina tenin'Andriamanitra ianao zay vao mety io. Alleluia. Tsy hoe rehefa tena jerena ny akanjonao dia hatramin'ny kolona kely aty misy jaune 316. Dia le izy tsy vita tory ray fa tsy maintsy tory roa tsina satria mety lavalava le tenin'Andriamanitra. Mety jerena borikotin'ny akanjonao misy tenin'Andriamanitra daholo, ny kaskety eo ambadika mbola misy tenin'Andriamanitra. Fa le izy tsy hoe rehefa atao mikasoka amin'ny hoditra ao dia lasa miova ny fonao. Fa ny fonao mila miova voalohany indrindra dia miova ny zavatra rehetra. Alleluia. Miova ny tononkira rehefa miova ny fotsika. Tandremo fa ndraindraitsika mandray ny testameta vaovao tahaka mandray ny testameta vaovao ary mampiatra izany amin'ny endriky ny testameta taloha. Veriko tsara. Mandray ny testameta vaovao, zavatra tena ny tenenin' Jesosy, fa mampiatra izany amin'ny endriky ny testameta taloha. Ohatra, Jesosy mihitsy ny teny, raha misy mamely temaina takolaka ao ilany dia meo azy koa ny ilany. Fantatritsika izany, misy aloha izany teny izany sa tsisy? Surnareo Sur ok ary. Dia matetika rehefa misy zavatra mitranga ao dia vao misy mamelaka ianao dia ny tadidinao voaloha tonga dia ataoko ilay izy satria izay ny tenenin' Jesosy nefa tsy maro anatin'ny fonao izay zavatra izay. Dia avy eo ianao rehefa nahatanteraka an'ilay zavatra dia mieritreritra ianao efa mety amin'Andriamanitra ny toe-ponao, nefa tsy izay mihitsiny. Mialohany hanomezanao ny takolaka ao ilany, hovay aloha ny fonao, mba ho volonté anao, satria indraindray adinontsika ilay hoe atolory azy koa ny ilany. Dikan'izany hoe atolory ny ilany, misy ifandraisana amin'ny volonté anao zany. Fa Jesosy tsy niteny hoe didiko mihitsy atolory ny ilany, fa volonté. Alleluia. Hitantsika, aza tonga dia maikitsika ny réagir araka ny tenin'Andriamanitra raha tsy efa ny consommer tenin'Andriamanitra. Mamita teny ianao raha ohatra ka tonga dia manao an'ilay action ny tenin'Andriamanitra, nefa ny fonao tsy novainy ny tenin'Andriamanitra akory.
dia eo tsika mety manontany tena hoe za mifady anina, za nivavaka, za nanao an'izao, nanao fanatitra, za ohatra ny anina ihany, ry pastera mihitsy ngamba manadino anahy, tsy mivavaka ao anazy ankory ngamba izy fa mety adino le izy. Hitanao, zay devoly rehefa miasa ao anatin'ny olona anankiray dia tsy miakize ny tenany izany izy fa miakize ny hafa aloha. Inona ny zavatra nitranga tao amin'ny Genesis rehefa tratra? I Adama tonga dia nilika tany amin'ny Eva, ary Eva nilika tany amin'izy, tany amin'ny menarana. Hitanao, toe-tsain'ny devoly dia manilika any amin'ny hafa. Toe-tsain'Andriamanitra dia mijoro. Iza ny diso, ndao ireo mediana io zavatra io. Jaona toko fasivy, mba voakely ny Jaona toko fasivy zavady sady miandry amin'ny pasteur Jaotsika. Alleluia. Jaona toko fasivy. Raha nandalo Jesosy dia nahita lela-jamba hatry ny fony voateraka. Izany hoe lela-jamba tsy nahita azy fa Jesosy nahita azy. Ohatran'izany koa tsika tsiraray avy. Possible ianao tsy mahita an Jesosy izany eo amin'ny fiainanao. Eo amin'ilay fotoana niry-firy sy ny tomany sy ny ranomasina ny efitrano mbola tsisy Jesosy iny dia izy mahita anao. Alleluia. Izany hoe diso mihitsy ny fiheverantsika indraindray hoe rehefa niaraka tamin'i Jesosy dia mieritreritra ianao hoe tena adinon'i Jesosy mihitsy. Tsy adinony izany ianao. Alleluia. Andriamanitra tsy izay ilay mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe ny fihevitra izy tsy fihevitrareo e. Na hoe fisainako ny tsy fisainareo, tsy hoe manadino nareo dia za koa zany manadino. Tsy hoe tsy mahatsiaro nareo dia za koa zany tsy mahatsiaro anareo. Fa za eo foana. Diny faharoa. Ary ny mpianany nanontany an Jesosy hoe Rabi eo, iza ny nanota? Io lehilahy io va? Sady ny ray aman-dreniny roa zay. Noteraka jamba izy, Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io ny nanota, na ny ray aman-dreniny fa ny anehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Amen, 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 amen. Alleluia. Andriamanitra tsy mitady hoe iza. Na dia efa fantan'izao ary fa ny devoly ny ao ambadika izany. Satria ny fahiratana dia volonté parfaite n'Andriamanitra, ary ny mpanakana ny volonté parfaite n'Andriamanitra dia ny devoly. Fa tsy ny siteny mihitsy ilay izy satria tsy tian'Andriamanitra tsika hifantoka amin'izany. Fotoana very ny fifantohanao amin'ny zavatra amina sujet ohatran'izany. Ohatra, ataoko hoe mijery séquence-na ataoko hoe clip 30 secondes tsika rehetra miaraka eto. Ao anatin'io misy tenin'Andriamanitra be dia be. Ao anatin'ilay 30 secondes mikipy ianao 2 secondes. Mikipy 2 secondes ianao fa misy message tsy azonao eo. Raha vao mikipy fotsiny ianao dia misy message tsy azonao. Dia ohatr'izay koa ilay miaraka amin'Andriamanitra, endriky ny fikipiana ny fifamatoranao amin'ny antony tsy tokony hifantohana. Dia lasa miraté ny occasion efa tian'Andriamanitra ho azonao ianao. Tsy efa ampy fe izay ny occasion very. Sa hono izy nareo? Ampy izay ilay fotoana ohatrany hoe lany ny ady hevitra tamina zavatra anankiray. Hiady hevitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Raha za manokana, za aloha dia tsy hiady hevitra tenin'Andriamanitra izany mihitsiny. Aleoko manam-pandeferana hoe Jesosy mety mbola tsy takatra ilay zavatra tiany tenenina. Dia aloha za hivavaka aloha fa ampahafantarinao anahy iny rehefa ohatra ka tiako hohanina. Satria na tiako na tsy tiako dia ny zavatra rehetra miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra, izay tian'Andriamanitra. Dia za ve mandeha amin'izay vecteur an Jesosy izay hoe mitady an'ilay ahasoa anahy eo amin'ilay situation? Sa mitady ny argument afahako mandresy lahatra olona hoe tiany ny tena marina? Ary ny tena enjana dia izao. Ao ambadiky ny fiadian-kevitra amin'ny tenin'Andriamanitra, dia rehefa vita ilay izy ka ataoko hoe naresy ianao, dia miakatra kely ny soroka. Ohatra ny tianao étirement spirituel, izany ianao tena tanareo ilay fandrika. Manetretena. Alleluia. Manetretena. Tsy fitoerana avinavinatsika. Alleluia. Fa fitoerana ny toe-pon'Andriamanitra. Ny fon'Andriamanitra neny nafindra ny tao amintsika reto e. Dia ohatrany ahoana ny fitondrantsika an'ilay fon'Andriamanitra. Hoentintsika amin'izay tiantsika ve? Mbola ilay façon taloha foana ve? Alleluia. Mbola ilay fijery taloha foana ve? Omen'Andriamanitra tena hoe zavatra tsara be ianao. Tahian'Andriamanitra ianao tamina materiel ohatra ao an-trano ohatra. Ataoko hoe ohatra izany. Dia rehefa tonga ilay fotoana dia tokony sasana ilay materiel dia sasanao amin'ny rampotaka. Ohatran'izany mihitsy ilay hoe no avaozina ny fonao dia nitezainao tamina teny tsy izy. Asiako mafy ny tenako mangana. Sa tena miteny anareo mihitsy hoe asivo mafy koa ny tenanao mangana. Maninona moa izany ny ten'Andriamanitra miteny hoe ho mangana? Satria tsy haiko na fiteny sana tsy teny ny fahamanganana.
le fait hoe mangana dia tadidinao foana iny tsaroanao foana iny hoe ty misy tantara ty zavatra ty misy traçabilité ty zao no natonga an'io dia tanteraka amin'izay le apokalypsy 12:11 ary izy ireo nandresy azy izy noho ny amin'ny teny filazana azy sy ny rano zanak'ondry lasa fitsoroana vavolombelona za taloha mpijangajanga be za tena ohatran'izao mihitsiny za tena ohatran'izao fa zaho efa navotan'i Jesosy alleloia afaka tsara ianao matoa samy joro vavolombelona fa raha vao mbola tsy afaka ianao na ianao raha tsy sahijoro eo zany alleloia fanehoana ny fanafahan'Andriamanitra antsika zany fijoroana zany tanao na ianao le tsy sa taloha ary lasa sa niova ane le tonkira fa ianao tsy tonga sainy niova le tonkira niova le texte dia zao amin'izay ny fiasan'ny fane masina ny amadika an'izy mélodie ny fane masina dia raha dika teny hafa dia misy milaza hoe énergie amin'ny Genesis toko voalohany izy dia milaza toa ny sokafantsika kely mitoy eto ihany dia mandra-piandry amin'ny pasteur Tsao aloha asitehaka ho an' Jesosy aloha rangahy alleluia rangahy sy raha matoa moa zany fa tsy hoe rangahy fotsiny Genesis toko voalohany andiny voalohany sy faharoa ary fahatelo mamaky baiboly any an-trano tsy hoe mody eto dia vita zay ny kôtahako androany Jesosy tsisy kôta zany io fa mamaky foana alleluia tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary aizina ny tambony lalina ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambony rano amen fanan'Andriamanitra nanina hono izy ina moa zany ny hevitra eo en français tsy hoe infertile tsy hoe momba fa nidika ny tenena mihitsy hoe plané na hoe nisidina tambony rano zany hoe Andriamanitra zany tamin'ny voalohany dia nandefa ny fanahany dia nisidina tambony rano hitanareo ohatra le manao tety tamin'ny mbola kely le manao tety eny ambony rano tsy hoe tety ihany na fa le tety rano le alaina le vady fisaka dia torano aminy hoe inona zavatra mitranga ianareo ve zavatra nitaoko teo rehefa tsiple izy dia enonao mihitsy fa misy feo manao hoe alleluia raha ohatra koa tamin'ny mbola kely tsy haiko aloha fa ny génération antsika mety samy hafa mety misy mbola lalao brique lalao téléguidé PS5 sy sisa misy koa tao ny lalao zozoro lalao barrata songisongy sy ny tariny fa zao misy kilalao anankiray zay iraisan'ny rehetra satria efa tantery indrindra rehefa misy fomba mbao dia tsofina izy manao hoe dia manelo le izy maro zany ny feo rehetra dia vokatry ny battement na vokatry ny mouvement ao dia ny ten'Andriamanitra eto laza hoe ny fane masina lasa dia nisidina nanao ohatran'izao jereo tsara fa rehefa mandeha mafy ny tomobile manao hoe sou ianareo zany feo ataoko zany lasa misy feo rehefa misy mouvement dia ny fane masina zany teto rehefa nisidina ny tambony rano lasa nisy feo zay mahatonga ny hoe fane masina égale la mélodie alleluia fa kio ny asan'ny apôstoly toko faharoa alleluia asan'ny apôstoly toko faharoa andiny voalohany sy faharoa asa 2:1-2 ary noho ny tonga ny andron'ny pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra ny mpianatra zany io andiny faharoa azafady ary nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofoka nanenika ilay trano ny angonana andiny fahatelo ray ary nisy lela maro nitarehina afo miseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'ny rehetra isan'olona amen amen hitanareo fa mialohan'ny nipetahan'le afo dia nisy feo tao satria nisy manifestation ana fane masina tao alleluia tiako tenena anatin'izy zany dia zao hoe fataro manomboka androany fa natao hoe hira dia fiasan'ny fane masina eo aminao sy ny faneken'ny fonao amoaka an'le texte andrasan'Andriamanitra zay ny tena firam-baovao alleluia le firam-baovao tsy hoe ianao miezaka mitady be akory sy ohatran'izany fa le firam-baovao eo amin'ny fotoana tsy ahaizanao nininina mihitsiny nisy olon'le nininina miaraka amin'Andriamanitra dia io firam-baovao io tsy ho an'ny mpihira fotsiny alleluia
tsy andriko tsara mihitsy zay tsy ho an'ny mpihira hoe zay moa sady tsy mihirany tsy mitendry zay nga mety any le mangorona fil any tena mety aminay tena ahorony miaraka amin'ny hira amin'ny filanao rahalahy alleloia satria Andriamanitra rehefa mameno ny fonao dia miasa amin'ny fany masina dia misioka zavatra mbola tsy heninao hatramin'izay amin'izay ianao milomanoso amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa io hira irainao io ny taizany fiainam-panahinao alleloia zao tontolo zao efa miaika an'izany fa raha vao hira ny resahana tonga dia misy lasa voatahiry lasa tafajoro lasa tafatsangana jereo ny maninona moa zany reto taiza hoaiza moa zany reny cobra reny nianatra nandihy teo mason'ny flute oviana azonareo fa rehefa mitsoka le mpanao an'izany dia tsy manana hevitra hafa ohatra na izy te hanaikitra arany dia lasa akaikitra malefaka lasa mandio azy izy satria eo anatrihan'ny fitarian'ny fany masina jereo fa reny raha za tsy teny hoe tena fany masina miasa eo fa fanahy fotsiny miasa ao satria misy karazana anankiroa fanahy masina dia ny fanahy tsy izy dia fany masina tsika miresaka fa tsy mandany fotoana ary amin'ilay anankiray alleloia fany masina rehefa mitondra anao dia any amin'ny tontolo mbola tsy hainao mihitsy ireo mpianatra tsy hoe efa nanao exercice na fiarahana tamin'i Jesosy talohany antsoiny Jesosy azy tsy hoe efa nianatra izy dia miala examen fa zay le lambarany Jona voalohany toko faharoa andiny fahaenina amby roapolo sy fafito amby roapolo izy zay le nisy fotoana nentin'ny papa pasteur Rodolphe hoe ny fanosorana ny mampianatra 28 izy zay angambana 1 Jean 2 28 fanosorana mampianatra zany hoe miaraka amin'ny Jesosy tsy hoe ianaranao mialoha fa eo miaraka amin'ny Jesosy mianatra ianao ary ankehitriny araka tomoera ao aminy mba hananantsika fasahiana raha iseho izy ka tsy homenatra eo anatrehany amin'ny fiaviana 27 ngambany safady tompoko 27 ray alleloia efa iny ny mpanompon'Andriamanitra fa any amboditsiry fandatsika tandremo ny tonkira tandremo ny toepo sy ny toetsaina alleloia fa mety afaka mitandrina be anao anatin'ny communauté mba tsy hitan'ny olona hoe za mbola ohatran'izao fa rehefa miara-miatrika eo anaty asa fanompona dia mivoaka eo hoe za mbola ohatran'izao tsy midika izany hoe tanteraka tsika rehetra aza tonoana fa tsika te mianatra ary ny fototra voalohany ahafantarana fa hoe kristianina asan'ny apôstôly toko faha 1:4 ny fototra voalohany tsy maintsy mpianatra izay vao kristianina dia matoatsika mianatra misy zavaratsy haintsika io aza komplexi amin'ny zavaratsy hainao fa eo mihitsy ny anamboaran'Andriamanitra antsika tsiraray avy raha vao ianao miezaka ny hampianatra amin'ny mpampianatra dia tsy tafavoaka ianao manaiky hampianaran'ny mpampianatra alleloia amen tsangantsika ho voninahitr'Andriamanitra favakatsika ary Jesosy ao zany teny rehetra zany Andriamanitra dia avy any aminao Andriamanitra ary kasio indray izay tsiraray avy afaka tena hoe androso amin'ny sitraponao dia amin'ny anaranao Jesosy sokafany indray mifonay amin'ny teny izay ampitondrainao mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy vonizay Andriamanitra hisakafo ny teninao satria ianao mihitsy no nilaza fa ny teninao Andriamanitra no fivelomanao anay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy amen ndao tsika teka mafy ho an'i Jesosy rasantsika ny pasteur Tsao alleluia arak'izany teny zany tena misy zavatra tena tsy azo ofenina ary ny tena marina mianatra mihitsika tsy manafin-javatra alleloia ary le izy tsy hoe matahotra mason'olona fa aoka isika atahotra an'Andriamanitra amen dia tsika anao vavaka anankiray tompo mitenena amiko hatrany ary ampianaro mba apiatra n'le teny mba tsy hoe mandre fotsiny tsika fa tena tonga dia vadika fiainana iny satria zava-poana raha toka mandre fotsiny tsika nefa tsy mampiatra vavaka sika toy izinay Jesosy ny fanehoana eto anatrehanao ao anaty fisaorana sy fankasitrahana fa ny fotoana maraina toy izao tanteraka ianao mandahatra ianao mandamina ianao manamboatra vavaka izay mba handray teny manokana tahaka ny fanaonao sy tahaka izay efa nataonao hatramin'ny fiandohan'izao fotoana izao indrindra mangataka ny fanampiana feno avy aminao izay ny alalan'ny fanahinao masina any anatin'ny tsiraray avy mba ho hainay ny mampiatra ny teny izay voarainay anaran'i Jesosy
amen. Tatsika hiteka mafitsara mon Jesosy a. Ialana tsiny ny fahatarana noho ny amin'ny fandamina zavatra misimisy a. Isaoran'Andriamanitra ny fisiam-panompony koa nefa atao trano a izay a présent eo a mazotoerana vetivety ary. Ny teny rahantsika androany anatina fotoana fohy a tena ampitondraina ny lohateny hoe miaraka amin'ny Jesosy a manaraka akaika ny atao anatiko. Miaraka amin'ny Jesosy a dia manaraka akaika ny atao anatiko. Ny fahafahantsika miaraka amin'ny Jesosy dia tsy hoe miarakaraka fotsiny aminy tsika, fa misy zavatra mila jerena, mila arahana akaiky tsara hoe aiza ho aiza moa izany zavatra omen'Andriamanitra izany a eo amin'ny fiainako. Point voalohany jerentsika dia ny Andriamanitra te ahitanao miaina izay lazainy. Tena akaikinao a, Andriamanitra te ahitanao hoe a miaina izay lazainy hoe. Jaorina toko fahaenina andiny fahatelo ambin'ny folo dia dingantsika amin'ny 7:20 anaran'i Jesosy. Ny fanahy ny mahavelona, ny nofo tsy mahasoa inona na inona, ny teny izay lazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana. Ny teny omeny Jesosy a dia fiainana. Izany hoe izay teneniny efa nataony, asainy ataonao sy azo atao. Maheno tsara tsika, ny teny omen'Andriamanitra antsika dia teny iainan'Andriamanitra amin'ny teny aloha. Asainy ataonao, vita matoa ampanaovina ianao, azo atao. Raha miainga miaraka amin'izay fahamarinana izay tsika hiatrika teny a dia tsy tokony hisy ahasakana antsika, tsy hatateraka na hankatoa izay teny a omen'Andriamanitra antsika. 7:20 Simona Petera namaly azy hoe, Tompo, ankany amin'iza moa zahay? Ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Tiany Jesosy ho fantatrao a misy karazany le teny, ary ny mahakarazany azy tokony ho fantatrao hoe izay teny miainga izay ohatr'izao dia tia le tena tian'Andriamanitra ho voaraiko. Ny teny a dia misy ny atao hoe logos. Ny logos a dia logos. Ny logos a dia teny a henonao a dia mampitombo fahalalana anao, zavatra lasa fantatrao. Ataoko amin'ny teny frantsay dia hoe information voarainao. Tovrora maheno tsara tsika aloha. Dia jereo fa rehefa mandeha ny toroteny, mandeha fampianarana, mandeha ny fampaherezana, mandeha fahafatr'Andriamanitra, dia misy fotoana logos ho voaraintsika. Dia ny réaction-le logos dia hoe zany hono. Dia na ianao mila fahinao dia efa mandiny teny hoe ohatran'izay le tokony ialantsika eto a. Hoe voaray le teny dia zany hono. Dia miala eto ianao dia hoe eny misy an'izany hono. Fa ny programen'Andriamanitra tsy zany hono, fa ho voarainao. Faharoa, misy ny rema. Ny rema dia teny velona renao hoe miresaka aminao manokana Andriamanitra. Le teo zany a information tonga, ilainy zany a, satria ringana ny olona noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Misy zavatra rehefa tsy fantatrao dia mandringana anao. Ty le faharoa ty, renao mihitsy ny Andriamanitra ny te hanafaka anao amin'ilay fandringanana. Dia mandefa teny izy, dia reny vazanainao mihitsy ny hoe ho anao le teny. Androandro raha maheno tsara ho itsika. Zao anefa tsy mbola zay koa ny tena ilaina, satria mety ho renao mihitsy ny hoe ho anao le izy, fa mety tsy azonao le izy. Azonareo ve zany? Mety mandeha le teny hoe eto zao misy olona manao ohatrohatrohatrohatro zao, dia renao mihitsy ny hoe oay ohatran'izay zany, nefa miraha veto a ohatran'ny tsy hainao tampoka indray le izy. Dia tsisy inona niova akory teo amin'ny fiainanao. Fahatelo a, révélation. Apokalopsisy ny fiantsoan'ny teny grika. Azafady mba te hizara teny grika kely andro maraina. Io révélation io a dia mampianatra anao ny zava-miafina ao amin'le teny.
ary raha tsy misy révélation nefa dia badenina be amin'ny amainina fotsiny fa tsy voatery hitranga satria tsy hainao ny miditra ao amin'le fahamarinan'le teny. Ary le farany zao hoe zay no hitantsika mety mbola izy dinkana fitondran'ny tompo rehefa tonga fiainanao le teny renao fa tokony ho anao ary nampahafantaran'Andriamanitra anao ny fomba hiainanao azy. Zay ny théorie zay to diditra pratikitsika. Pratika miainga ny teny ary indro izao ombanao mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Ny logosy ao anatin'izay dia hozy ianao hoe Andriamanitra hono afaka miaraka amin'ny olona kay. Mahafinaritra ny teny gasy misy hono dia misy kay avy eo. Zany hoe renao fa tany aloha hono zay amin'izay le hono. Nisy olona mitovy aminao niarahan'Andriamanitra dia lasa informé anao fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, tsy voatery mijanona ao an-danitra ao fa afaka midina eo aminao amin'ny andavanandrom-piainanao. Dia sondrinina be anao mahainao an'izany hoe wow, fa possible miala eto ianao tsy miaraka aminao Andriamanitra. Fa niala teto aloha ianao mba mahafantatra hoe mba misy olona hono any kay. Zay teneko hoe hono sy kay. Zany hoe rehefa hiteraka anao ka mety hoe kambana kely zareo dia iony kely sy kay. Ozy misy mity satsia mianarana ny sanako an'izany. Dia raha aloha dia avy hitantsika hoe nanome izay anarana ino any mamiazana tsy hoe izay. Fantatrao ilay izy fa tsy voatery tonga dia marina aminao. Nefa ny tenin' Jesosy ny teny izay lazaiko taminareo fanahy sy fiainana. Rehefa avy miteny Jesosy hoe indro izao ombanao mandrakariva dia logos zany aika Andriamanitra afaka miaraka amin'ny olona. Ilaina ve zany? Ilaina zany. Satria possible zany ianao io tsy manderery mamakivaky ny fiainanao. Mampahery zany fa tsy ny fahafantaranao fa Andriamanitra afaka miaraka aminao no tonga n'Andriamanitra hidina hiaraka aminao. Tsy ny fitenenanao hoe Andriamanitra anie mba hiaraka amiko, tonga n'Andriamanitra hidina ka hiaraka aminao. Tsy zavatra tenenina fotsiny le izy fa zavatra fantatra hiainana. Inona le rema? Matthieu 7:20 ary indro izao ombanao mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao. Tonga dia reny fanahana mihitsy hoe wow, zaza ny tenenin'Andriamanitra zany nahazo rema ianao. Fa voarainao izy fa tsy voatery to dia miaraka aminao izy. Fa somary hoe confirmation zany fa Andriamanitra mihitsy no mitonanao ho tonga eto ary Andriamanitra mampiteny an'ilay mpanompon'Andriamanitra mpafantatra anao fa etiko izy ary Andriamanitra mampiepita ny fikasany ao anatin'ny fony fa tsy tiany andeha rery ianao ary te hiaraka aminao izy. Misy zavatra me mazava zao anatin'ilay izy. Taovatra maheno tsara tsika. Dia raha mareo marika nefa tsika tsy mampijoro an'Andriamanitra ny fahafantaranao fa te hiaraka aminao izy. Fa mbola mila mandroso ianao hahalala hoe fa karazana olona iza no iarahan'Andriamanitra. Dia zay ny idiran'le révélation na le apokalopsisy am'izay hoe mianatra am'izay. Zay ne mahatonga ty fotoana marainy ity sekoly sy tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra moa e. Satria ao anatin'le sekoly Andriamanitra no mampiepita hoe za te hiaraka aminao dia te hahita zavatra ohatr' izao ao anatinao. Ataoko ny fomba fitenin'Andriamanitra hoe anaka, izao dadanao te hiaraka aminao dia te hahita toe-po tahaka izao ao anatinao. Ozy misy miteny afa mihitsy rehefa ohatr'izay ilay le teo ohatr'ny somary tairina aloha ianao dia hoazavainao ohatr'izao ilay izy. Inona ny révélation manondro ny fon'Andriamanitra midina miaraka amina olona? Ovian'Andriamanitra ny midina miaraka amin'ny olona na hoe oviana aiza ho aiza Andriamanitra ny mahazo aina miaraka amina olona anankiray rehefa manetry tena le olona anankiray. Dia rehefa jerevantsika mitantara ireo olona be dia be niaraka tamin'Andriamanitra ohatra ny amin'ny bokin'ny Genesisy dia rehefa mahatsapa tena le olona hoe reraka osa tsy vitako Andriamanitra
tonga dia mitsangan'Andriamanitra miaraka aminao aho. Ino akaikinao mba mailomailo hoe. Isaky miteny zany ianao. Yes, I can. Vitako io. Dia fantatrao ny reaksion'Andriamanitra. Miala mangingina izy satria vitanao zany. Antanio akaikinao sekolim-panasitrana andro amaraina hoe afaka ho sitrana ny fiainanao hoe afaka ho sitrana ny ainao hoe afaka ho sitrana ny fonao hoe afaka ho sitrana ny vatanao hoe valio ty fanontaniana ty hoe vitanao ve ny fiainanao hoe. Fa raha androany maraina misy olona eto amaly izay fanontaniana izay hoe Jesosy tsy vitako. Manomboka fantatrao zay ilay karazana olona manaitra ny fon'Andriamanitra, atonga n'Andriamanitra iseho ombanao tokoa. Na ho atsangaka eto ary izy mivady manao dio ombana tena hoe kenao tsy mety. Dia hira miditra ato dia mivoaka ato. Seul ianao niditra teto dia seul ianao mivoaka eto satria tsy ampiarinao le fahamarinana manambaran'le fo mety amin'Andriamanitra. Raha vao mahatsapa zany ianao hoe vitako io mahery dia tsy miseho Andriamanitra momba anao. Fa raha vao eto ianao miaiko hoe tena reraka osa tsy haiko zany, tsy te handeha rery matahotra ny amin'ny hoaviko raha za rery mandeha. Le karazan'izay fahatsapana ahafahanao tena mifikitra sy miankina amin'Andriamanitra zay mampijoro an'Andriamanitra hoe ombanao amin'izay ary Dinona mahasamihafa an'le révélation sy le fiainana. Le révélation mifantatrao zany le ao am-pon'Andriamanitra tia no hita ao anatinao, fa le fiainana omenao amin'izay le izy. Ary le omena tsy rariva fa zao maraina izao tonga dia mampitodika amin'ny fonao ianao anatin'le fotoana. Jesosy tsy vitako le izy, efa niezaka ihany fa hitako mifetrany ary za te hiaraka aminao. Raha mba mety ianao niaraka amiko. Fa ninona ho atrehako amin'ity taona ity, ninona ho atrehako androany, tsy vitako rery zany Jesosy. Tsy mampanay imehezan'ny olona reo faible, fa faible mila anao na mety adiniko ary ny teny rehefa avy eo ombanao an'iny Tompo. Dia tsy mifanadinoko an'izay tsy sehoan'ny fomba an'Andriamanitra anao. Ary na tsisy tsodrano anao ary. Tsara ny tsodrano, ilaina amin'ny fampitsodrano. Fa na adino ary zany, ka zany ny toe-panahy ao anatinao. Tsy hoe mialeto ianao dia miandry eo ny Tompo, tsy izay ka. Mbola tsy mialeto ianao dia efa eo akaikinao Andriamanitra. Tsy mahendehaka ho an'Andriamanitra. Manomboka eo amin'izay, aza gaga, aza taitaitra amin'izay. Fa misy zavatra ohatrany tsy nety hatramin'izay, tonga dia ohatrany metimety ho azy zany. Olona mifampitadiavana hatrany maro antsetra, mifanena amin'ny tampoka mividy kiraro ao ambany eo. Isy olona eto iaina fahagagana mahafinaritra be ato satria manaiky ny fony tena anetry tena tsara eo anatrehan'le Andriamanitra zay aneo fa omba azy izy satria mila azy sy miankina aminy, tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Dia saintsaina hoe 5 taona ianao mitady an'le olona vao mety le fo. Ianao androany maraina vao resan'Andriamanitra le olona efa niala tany maro antsetra tamin'ny herinandro ambony ataony miandry ianao ao ambany eo rehefa avy eo. Tsy mahafinaritra ve zany? Zay ne mba tonga antsika mihazakazaka mba ho amboarina le ao anaty. Aza miasa saina amin'izay mety ho fiovana tianao hita ety ivelany. Ataovy azo antoka fa tena mahazo aina Andriamanitra miaraka aminao. Tsy mahatoky tena. Miaraka aminao, tsy ho bezesitra rehefa mitranga ny vokatra. Fa fantatrao sy renao tsara mihitsy hoe tamin'ny ianao nandeha rery zéro. Fa vao tonga Andriamanitra, tonga dia renao hoe nitsambadika daholo ny zavatra rehetra, dia averenao amin'Andriamanitra madiodio izay voninahitra izay. Aza mankafy voninahitr'Andriamanitra. Avereno amin'Andriamanitra ny voninahitra izay azy. Amen.
tiany Jesosy iaina ny teny izay retsika sy fantatsika na mpahafantarina atsika isika sy nareo. Isika mandray teny zany ianao dia tokony to dia mailo be inona ny révélation men'Andriamanitra afahako miaina an'izany. Mampafantatra Andriamanitra hoe tena misy ny ministeran'ny anjely irany hiaro anao. Fa iza no arovany? Dia mandeha ny révélation fa ny anjely dia fanahy ny irany anao fanompoana ho an'izay andova famonjena. Mila mandray an'i Jesosy zany ianao mba ho tonga olom-bovonjy zay vao déclencher ny ministère de protection avy amin'Andriamanitra maniraka anjely ho anao. Salamo dia miteny koa fa ny anjelin'i Jehovah maninona? Tompo madina izay matahotra azy, tsy maintsy matahotra an'Andriamanitra ianao zany mba ahafahan'ilay zavatra be dia be homanin'Andriamanitra ao anao mihetsika ho azy miara-miasa azo. Fa lasa fahadalana raha toa ka manaonao foana tsika miantso an'Andriamanitra irao ny anjelinao na dia tsy dia matahotra anao ary ahy. Toy izy Andriamanitra hoe ka na tsy mangataka ary ianao vao matahotra fotsiny mahafantatra tokony ataoko maniraka an'izay tokony irahako. Fa ny problema za indray ny irahanao andefa an'izay tokony ho alefa nefa ny zavatra ataonao tsy mety tsy anao dia gaga ianao avy eo misokatra lanitra dia maheno feo manao maheno feo ianao avy any an-danitra manao hoe tsia non zany dikan'izay. Deo tsika tsy hisisika any amin'izay heverintsika fa ndeo tsika hisisika any amin'izay tenenin'Andriamanitra fa azo hisisihana. Matahora an'Andriamanitra. Ary ao akaiky zany ny ao anatinao hoe tena matahotra marina ve za ty? Aoka tsy hoenao no anomenao ny tenanao hoe za kosa mahita fa teny efa matahotra. Aleo ny olona nahita hoe matahotra an'Andriamanitra iny olona iny. Alleluia. Faharoa amarana antsika amin'ny fotoana andro maraina dia Andriamanitra te ahitanao hifankazatra aminy. Le voalohany teo vécu, teny natao iainana. Avereny hoe teny natao iainana hoe. Ny teny rehetra zay reko hoe dia tokony iainako. Tsika zany tsy tokony mihazakazaka fotsiny hoe andre teny fa mivonona anintsy ny ao anaty hifanaraka amin'ilay teny. Ty faharoa sady farany androany ty dia Andriamanitra te ahita fahazarana tsara apetraka ao anatin'ny fiarahanao aminy. Job 22:21 manambara amin'anaran'i Jesosy hoe mifankazara amin'ny tsy toa dia hiadana. Zany no hahatongavany soa aminao. Raha tianao soa ho tonga dia misy fifankazarana amin'ny teny frantsay habitude. Misy fahazaran tsara mila apetraka ao anatin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Atao inona ny fahazarana? Obolona 22:6 naran'i Jesosy, zaro amin'izay lalina tokony alehany zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Zay anazaranao ny tenanao no tsy elanao. Satria le zaza resahany eto io enao. Ary le anazatranao dia enao. Tena kaikinao enao le zaza mila zarina hoe ary enao eky le anazatra le zaza hoe. Jereo zany tena boky ny obolana. Zaro dia tsy ala. Avereny hoe zaro dia tsy ala. Ny ahatonga anao io zany tsy ala amin'Andriamanitra dia misy fahazarana mila apetraka ao. Enao no mametraka an'ilay fahazarana avy amin'ny fahatsapanao fa ilainao ilay zavatra tianao apetraka tsy elana. Obolona 5:7 amin'anaran'i Jesosy, miaino ho ary zanaka ary aza miala amin'ny teny aleoko ny vavako. Tsy miala amin'ny teny ianao rehefa zarinao amin'ny teny ny fiainanao. Aza lanina ny fahazaran-dratsy ny fotoananao. Foano ny fahazaran-dratsy, fantaro ny fahazaran-tsara, atao ny fahazaran-tsara. Dia hitanao fa tsy ala amin'ilay zavatra tsara izay apetraka Andriamanitra sy omen'Andriamanitra anao ianao. Raisinao ny fahazarana tsara dia lasa mifandray amanaina amin'ny fahazarana tsara iny ny vatanao. Lasa zatra n'iny ritma vaovao apetraka iny ny vatanao. Dia raha vao tsy ataonao iny dia lasa tsy mahazo aina ianao. Taloha ianao tsy mahazo aina raha tsy manazatra nofonao mitondra anao.
dia raha vao tsy mitondra anao nofonao dia tsy mahazo aina ianao nefa tsy fantatrao fa ho any amin'ny elo ianao io dia tonga Andriamanitra manome ny teniny mba hovainao ny famindra ny fiainanao mba tsy ho fahazarana ento nofo fa ho fahazarana taria amin'ny fanahy dia apetraka ao ilay izy amin'ny voalohany mbola tsy mahazatra anao fa rehefa misy fomba fiteny anankiray izay hoe delirina to delirina rehefa insistenao eo lasa fahazaranao ary lasa tsy mahazo hoaina ho azy ianao rehefa tsy manao an'ilay izy. Atombohy araveren'ny famakiana baiboly mampimebe zany hoe miomana ho amin'ny fiakarana sy fanjavona nefa baiboly tsosokafana faran'izay tena mampimebe zany atombohy famakiana baiboly. Izy ne pasteur ohatra tsy hita hoe vakiana ahoana ny amakiana baiboly méthode faran'izay tsotra mba hatoroko anao le firitsika androany. Salamy 27 vakiana amin'izay asesinao io problème mantsy ohatra hoe salamy 23 tena mahafinaritra salamy 23 indray delirinao maraina ataondro arivo eo nefa Andriamanitra te hiteny aminao amina karazana teny be dehibe tokony vakianao dia vakio Matthieu 27 bolana 27 zany mba hatotoroko anao daholo ilay izy tonga ny rapisy inona re no vakiako jereo fotsiny calendrier rehefa tsy hitanao atombohy amin'izay aloha za tsy manda hoe miandro ny fitarian'ny fanahy indray miandro ny fitarian'ny fanahy na verset rery tsy vakiana dia anao ve mitratra fa ny fanahy hitarika anao tsy hamaky zany adrandretsika hoe diso hoe miandro ny fitarian'ny fanahy dia reky mihitsy ny fanahy nitarika hoe tsy mila makany amin'ny sekoly wow tena wow zany sensibilité anao endre mianatra amin'Andriamanitra. Hébreux 5:13-14 anaran'i Jesosy. Izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia tsy zatra. Averiko. Izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia tsy zatra amin'ny teny fahamarinana satria mbola zaza bodo. Fa ho an'izay efa lehibe ny vetikanina dia ho an'izay manana ny saina efa zatra nampisaina tsara ka mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Raha vao zatra ronono ianao dia tsy mahatelina vetikanina. Zaro ny fonao andray teny mpantsiana dia ho zatra teny mpantsiana, ahazaka teny mpantsiana, hitady teny mpantsiana ary rehefa miantoro teny amin'ny manaraka dia tsy mahazo aina raha vao tsy maheno teny mpantsiana. Manao amin'ny kametafy ianao raha vao izay. Alleluia. Ny antony zany afaka hiterena hoe ombanao ny tompo manao fanatsy aloha dia ombanao ny tompo. Zany ve nytenen'ny baiboly? Ka tsy fanatitra manetsika n'Andriamanitra iaraka aminao fa toetra. Dikan'izay amboary aloha ny toetra mba tena hiankina sy fikitra tsara amin'Andriamanitra ka na tsy voatsodrano koa ianao iaraka aminao Andriamanitra fa tsy andry anay tsodrananao koa ny tompo mahita ny toetrandreo mety izy tonga dia metiko. Hitanareo amin'izay ve le hoe mila fantarinao ilay sa manjary lasa Isaia 53:3 aminaran'i Jesosy. Tsy hoe tsy ilaina ianao tonga manatitra an'izay tokony haterinao an'Andriamanitra. Tsy izay. Fa tsy hoe avy amin'izay ianao tonga an'Andriamanitra ombanao. Izay ilay tiako hazavaina. Fa ny fomban'Andriamanitra rehefa mety ny fonao ka hitan'Andriamanitra fa ohatran'ireny balita kely miankina amin'ny tanteraka tsisy ninona hoentina, tsisy ninona poky ireny ianao. Izay mihitsy mahafinaritra an'Andriamanitra tena hiankina amin'ny tokoa ianao io. Alleluia. Dia averiko foana izay mahatonga ny Job mmpanan-karena indrindra mihoatra noho ny tany amin'ny zanaky ny atsinanana fa ny fiteniny tsinitsinina hozy izy. Ahoana koa zany? Olona manambe ve dia mahateny fa tsinitsinina satria fantany fa Jehovah hozy izy nanome. Hita amin'ny zavatra teneniny Jehovah nanome hozy izy dia Jehovah manaisitra. Ireo zavatra be dia be hitanareo ireo hozy izy Job tsy anary eo fa nampindraminy ireo mba eo an-tanako. Mety ho gaga ianao fa maninona tsy aty an-tanako? Ka fantatra Andriamanitra fa raha vao ny an-tananao dia hitany. Izy mpamantatra ny vosony fo. Fa misy hitany eo mitovy amin'ny Job izay manondro an'i Jesosy manana fo tsara tsy mamihana fa tia mizara. Alleluia. Natao tsinitsinina sy ny laviny olona izy Jesosy io.
lehilahy ory sady zatra fahoriana. Hébreux 9:26. Ary raha izany dia tsy maintsy ho mijaly matetika Jesosy. Zatra fahoriana Jesosy, zatra fijaliana. Satria fantany fa ambadiky ny fahoriana masaka ny toetra. Ny toetra n'Andriamanitra ao anatinao dia tsy masaka raha tsy mandalo fahoriana. Satria ao anatin'ilay fahoriana ny mianatra ianao mamoaka an'ilay izy foana. Na tsy tianao ary ilay situation dia ampianarin'Andriamanitra ny hoe mifalia. Trangany izy, mifalia. Amin'ny voalohany aloha ny ohatra izany e. Fa raha voazarinao ny fifalianao ohatra izay, ho avy amin'izay ny fotoana mitranga ilay fahoriana, tsy feo no mahatonga anao hiteny hoe mifaly amin'izay, fa tonga dia zatra mifonao. Dia atao enina koa fifaliana pastera, Isaia 12:3, amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loharano mpamonjena. Ilay famonjena efa loharano boiboika be tonga avy any ianao sotro kely. Satria efa teny hoe mifalia. Zay fotsiny entinao. Dia ohatran'ny sotro kely ny alainao, dia ohatran'ny sotro kely ny entinao mody, eny an-dalana no topatopa dia misy very. Misy olona tonga dia miaraka amin'ny barika am-pifaliana. Miala ny an-trano izy tonga dia tonga dia miomana e. Dia hitanareo amin'izay mahasamihafa ilay zavatra asika eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fifaliana samihafa. Satria misy olona zaza terenime zany. Zany hoe tsy manery. Meo azy ianao rehefa hiasa eto Andriamanitra. Le fifalianao ne no ahafahanao maka ao amin'ny loharano-mpamonjena e. Ianao zany miteny Andriamanitra. Zangama tokony ho teatra pastera efa tena nandinika. Tena marina zany. Raiko be zay efa soava zay fa voninahitra Andriamanitra. Andriamanitra vonjeo a. Toy Andriamanitra hoe asio fifaliana aloha. Ka tsy mba hampifaly zavatra mitranga fa vonjeo aloha. Toy Andriamanitra tsy azo mihitsy le izy. Le famonjena ne vonina fa ho an'izay mifaly. Tenenina akaikinao, misy famonjena ilainao ve eo amin'i Jesosy hoe? Avy rehefa misy mbola tsy niteny. Isa 2:3. Misy famonjena ve ilainao avy amin'i Jesosy hoe? Dia tenena izy, amin'ny fifaliana no alaina ilay izy hoe? Ny tomany zany tsy mahazo hoe? Danja be zany, nefa tsika misy fotoana mieritreritra hoe arakaraka ny ranomaso latsaka no mety etsehan'Andriamanitra. Ny tombotsoan'ny ranomaso. Andriamanitra ny fifalianako. Zany mahatonga antsika mitandrina tandremo ny fifalianao tsy ho very na ho votsotra amina zavatra mitranga, nefa Andriamanitra miaraka aminao, tokony ho ivo ny fifalianao. Zay ne mahatonga le foravoravo. Mahasalama tsara. Tehirizy faly ny fonao zay midona eo mitranga, amboarina eo. Ahoana pastera no ahafahana mifaly foana? Fiainareo zany tsisy problema. Alleluia. Misy, fa misy kokoa Jesosy noho ny problema. Tsy mahentehaka ho an'Andriamanitra. Aza velisirika zany ka hanaisitra ny fifaliana. Hifalio ny zavatra rehetra. Amen. Saintsaina fa manomana zavatra tsara Andriamanitra ao ambadikio dia mifalia dia matokia an'Andriamanitra. Amen. Reto ny fahazarana tsara tokony azo apetraka anatin'ny 2 minitra dia mamarantsika dia hivavaka ao anao. Tokony hamaky Baiboly ianao. Zaro ny fiainanao hamaky Baiboly. Aza vela mandeha jonjoroana fotsiny ny fiainanao. Mivoaka ny trano maraina na mody ny trano hariva ka tsy namaky Baiboly. Tsy miresaka hoe miaino olona mamaky Baiboly amin'ny radio. Ianao no tokony mamaky fa tsy miaino olona mamaky anazy iny. Manasanao hijery isakafo. Tena mety hijaly ianao raha mahita misakafo. Ty za tena ataoko amin'ny foko matoa. Ty mifantoka amin'iny. Dia tsy hoeninao mihitsy ny tsiron'izay hoaniko. Raha tsy miara-mihinana amiko ianao. Le miara-mihina tsy hoe miray vilia, tsy hoe vadiko ianao dia iray vilia amiko, samy manana viliany. Fa le hoe miray latabatra. Dia ohatr'izay mihitsy le izy. Tsy ho vécu mihitsy le izy raha tsy ianao mihitsy miditra ao. Dia izay le fahazarana. Mamaky Baiboly. Amin'ny fomba fiteny hafa dia hoe miangavy ianao.
hanokatra ny boky iny. Tandremo sao dia mahita tranokala na vovoka na baibolinao. Zay no midika fa efa ela izy no nisokatra farany. Famakiana baiboly avy ireny hoe mila zariko ny fiainako hamaky baiboly hoe vavaka tokony zarinao ny fonao, tsy hanao na inona raha tsy mivavaka aloha. Omaly nisy révélation be lehibe momba mivavaka anankiray nitsongaiko vetivety. Aoka ho Jesosy no ivo ao anaty vavaka ifandraisanao amina olona na zavatra na fotoana na tranga. Andeha hiasa ianao, ataovy Jesosy entranao sy ny asa aloha asio vavaka. Vao maraina andeha anao bizo vadinao ianao, vao maraina asio Jesosy aloha eo ampovoany. Vao manao bizo vadinao ianao. Fa tsy hoe tsara ianao tompo. Jesosy aloha. Ohatran'ny kipitsiny zany fa tianao ilama tokantranonao, ataovy Jesosy ny ivony io. Ny antony, raha ataonao hoe vadinao voalohany hoe dia zao ny ataony, to bizo ray fotsiny, raha ekitra be maraina ka hatramin'ny hariva. Satria tsy Jesosy no nataonao teo afovoany. Misy zavatra banga eo amin'ny fiainanao, io le banga, tsy olona. Misy banga, dia ataovy Jesosy ny entranao sy le fahabagana. Avereno, mila manazatra amin'ny fiainako hivavaka. Korintiana faharoa 13:5, dinio ny tenanareo manana habitude tsara na fandinia tena. Mandini tena. Intonation hafahafa sany. Tandreo dia misaina hoe mandini ity. Mandini ianao ny tenanao isan'andro. Androany maraina, androany hariva, androany alina. Inona tsy mety etiko eto anatrehan'Andriamanitra mba ho amboarina. Inona no mety agatako amin'Andriamanitra mba ho tohizina. Tena kaikinao manazara ny tenanao hoe andiny tena hoe misaina tsara. Jeremia 31:21, sainy tsara ny lalana efa voavoatra dia lalana efa nalehanao. Zaro ny sainao isaina tsara. Misy zavatra migadona, misy zavatra tsara ao ambadika hoe zaro. Tsy tonga ho azy zany. Aza mieritreritra hoe sambatra izy tsy misaina ratsy mihitsy. Nisy fotoana ny olona iny misaina ratsy ary mety ratsy lavitra ny hoenao ary. Fa nandray fanapa-kevitra izy, nandray fahazarana tsara izy, dia lasa zatra an'izay ny sainy. Isika ilay vakina teo aloha teo, saina zatra nampiasaina tsara. Farany an exemple anankiray, zaro ny vavanao, tsy teny raha tsy misaina aloha. Zay ngamba mbo exemple marana anazy. Mba aloha amin'ny teny to dia saina aloha, ny atao moa zavatra zay teneniko, tinao dikany dia makaiza moa. Dia tenenao amin'izay rehefa heninao fa azo tenenina. Dia hitanareo fa sy fanasitranana mikoriana ho azy eo amin'ny fiainana tokantrano sy amin'ny zavatra satria ianao zany tsy tonga dia le miteny izay mandalo ao an-tsainao fa misaina tsara vao miteny. Halleluja. Anankiroa no mety tompo antsika androany. Inona le voalohany? Teny iainana. Inona le faharoa? Mametraka fahazarana tsara. Ndao tsika hivavaka ao amin'ireo point anankiroa ireo dia hivavaka ao amin'ny marary. Manasanao hitsangana ao afantananao. Eto anatrehan'Andriamanitra ny fonao mba ho karazana fo mora andairan'ny teny mba hahita fiainana ary mora mampiatra. Pratique izay resantsika izay. Application ozy ny teny frantsay, zany hoe mora mampiatra ianao izay teny tonga. Androany zany nisy exemple nomena momba ny fomba n'Andriamanitra. Andriamanitra afaka miaraka aminao ary Andriamanitra te hiaraka aminao ary miandry ny disponibilité an'ilay toetra izy dia ho aseho amin'ny fefa teo izy hatramin'izay ary ho azo tsapahitanana ny pirofo ny fisiny sy ny fanatrehana sy ny fombany ianao rehefa mety ny fonao. Inona ilay fo mety? Fo manetry tena miankina tsara amin'Andriamanitra. Tonga dia iaino ilay izy. Tonga dia teneo n'Andriamanitra tsy andeha rery tsony. Toy dia ataovy izany vavaka izany, tsy andeha rery tsony. Tsy ho be zesta be tsony rehefa miseho vokatra sy tsy avy amiko ilay izy, avy aminao, miankina aminao. Sanatao ny tanao dia ataovy izay vavaka izay. Andriamanitra ray tsara indrindra aminaran'i Jesosy Kristy Tompo tonga amin'ny fifaliana izay miandrandra ny tananao, mankasitraka anao amin'ny teny vavaka izay mba ho tonga fiainanay ireo fahamarinana be dia be afafinao eo amin'ny tany tsara ny fonay. Raha eo tsara indrindra aminaran'i Jesosy tena angatahanay mba harisika sy hatanjaka ny finoana sy ny fanapahan-kevitra ny zanaka ao rehetra izay tonga manatrika eto ankatosy ampiatra ny teninao. Ary
vavaka izay mba hay ametraka fahazarana tsara ny tsiraray avy, mba ho zatra tsara, mamaky baiboly, mivavaka, misaina tsara, misaina vao miteny, mandiny teny. So rehefa fahazarana tsara be dia be izay ho revelenao am-pony tsiraray avy, satria ny isan'andronay dia voafetra ho 420 ora, mila mahay mandamina fotoana izay mba ho vita araka ny tokony ho izy izay tokony atao anatsarahanay ny fiarahana aminao. Mila manaraka akaiky izay ny fiarahanay aminao. Ny anaran'i Jesosy, ataovy mifaritra marary ny tanao dia afaka ho anao. Rehefa mety ny toetranao dia mandeha ho azy zavatra rehetra aza matahotra. Hitan'Andriamanitra fa vonona iaina ny teny ianao, dikan'izay raha sitraniny ianao zany dia olona sitrana iaina ny teniny, sava be zany. Olona sitrana apiatra fahazarana tsara, mety be amin'Andriamanitra zany. Zany ao anaky-fahasahina amin'anaran'i Jesosy anonona eo amin'ny fiainanao sitrana. Eo amin'io fanentainana, eo amin'io fampahoriana io, aretina, mety ho avy amin'ny bakteria na microbe na virus na parazita na inona na cellule cancéreuse, manonona amin'anaran'i Jesosy raisy ny anjara fanasitranao anao, na eo amin'ny tratra na tanana na loha na orona na zay voatonoko na zay tsy voatonoko na fo. Mety hoe ny fotoanantsika fohy, fa ny tanan'Andriamanitra tsy fohy, fa afaka havonjy ianao sy akasika anao. Raisy ny anjara fanasitranana avy amin'ny fahavononanao anome izay andrasan'Andriamanitra mba fan'Andriamanitra mijoro, anasitrana anao na amin'izay mety ho karazana aretina tsy voatonoko azy, satria fantatr'Andriamanitra fa ilainao zany andro amin'ny maraina. Aoka hiverina amin'ny laony ny fisakafoananao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka hiverina amin'ny laony ny toromasonao ny anaran'i Jesosy. Aoka hiverina amin'ny laony ny fijoroanao, ny hery sy tanjaka, ny fatany ranao mody indray toy ny voromahery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ninona zavatra vitanao tany aloha ka tsy vitanao tsony amin'izao, nefa irinao mbola mba ho azonao atao, Andriamanitra na hijoro aoriana izao fotoana maraina izao, anampy anao, amerina amin'ny laonina, anangana anao, anamboatra izay potika, amorona izay tsy misy, amena izay bangy eo amin'ny fiainanao. Ninona mety ho heverinao fa lacune na manque eo amin'ny vatanao, na vitamine na protéine, ninona mety ho anaran'izany, amin'ny anaran'i Jesosy afaka fiforon'Andriamanitra andro maraina, avy amin'ny fanekeny fonao iandrandra'Andriamanitra sy ankina aminy. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Raisy ny anjara fahasalamana tokony anao, ary aoka tsy hiverina aminao izay aretin'izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kery avy Nazareta. Amen. Fafontanao dia isaory Andriamanitra. Isaory Andriamanitra, ankasitrao ny fonao manontolo. Efa miasa Jesosy tao amin'ilay teny ny toriana sy ny zaraina teo. Fantatrao amin'izay zavatra andrasan'Andriamanitra. Tsy ianao mandray teny fotsiny fa ianao iaina ilay izy. Iainy fotsiny ilay teny, iainy ilay teny f'Andriamanitra miasa ao ambadiky ny teniny, ary izy mihitsy ilay teny. Saotra raha eo, ankasitrahana eo amin'ny fona manontolo. Vita soa ny fotoana andro maraina. Teto amin'ny fanatrehanao. Saotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masina sy manan-kery avy Nazareta. Saotra ny kasika ny teny ny fanatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto ena vetivety na 3 minitsika anao fanatitra dia hitsofona rano ianao dia miravintsika androany aza dino manatrika ny sekoly rapitso raha mbola isan'ny afaka mandeha eto ianao ka manam-potoana na mety hoe afaka mandamina fotoana mangataha amin'i Jesosy. Fa ny sekoly dia toerana ianarantsika menakavy. Ny olona joron'Andriamanitra eto tsy hoe mpampianatra fa anankiray ny mpampianatra, satria dia miara-mianatra daholo tsika fa tsy maintsy mampiasa olona Andriamanitra izaran'le fahamarinan'le teny. Dia ina izao ny teny androany? Teny ampiarina, dina ilay faharoa, mametraka fahazarana tsara. Io zany tsy hoe mipetraka ho azy, fa apetraka ao miaraka amin'ny finiavanao sy ny fitiavanao ahitan'le izy mipetraka. Amen. Rehefa tena renao hoe maninona tokoa moa zaho teto ny tsy ampivavaka, dia ho terenao kely amin'ny voalohany aloha ny vatanao hivavaka. Dia zarinao dia manomboka tafapetraka amin'izay ilay fahazarana, dia ho hitanao amin'izay fa ampian'Andriamanitra ianao tsy ahazo aina raha vao tsy ao amin'ilay programa izay efa niteneniny fa tokony ataonao. Tain'i Jesosy. Taontsika hitsangana ary dia handray tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ho tanteraka eo amin'ny fiainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no hanononako fa ho marina amintsika menakavy ny tenin'i Jesosy hoe ny teny izay lazaiko taminareo fanahy sy fiainana. Mahita fa anangana anao ny tompo ho isan'ny olona fatra-piaina izay lazain'Andriamanitra. Tsy fandiso amin'izay nitenenin'Andriamanitra ny zavatra ataonao. Ary mahita fa anaitra eo hivoanao ny fanahy masina hitarika anao eo alohanao. Anampy anao ara-piombonana, atonga anao ho mpankatony teny fa tsy mpiainy-panadino. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy raha metraka fahazarana tsara ianao dia ahefa ary ho ambin'Andriamanitra ny ianao amin'ny fametrahana an'izany. Raha misy ny planina sy programa tsara tokony ataonao alohan'ny hatrehanao ny tontolo andronao sy ny hoavinao sy ny fiainanao dia ny fametrahanao fahazarana tsara tahaka izay niainan'i Jesosy. Mandehana
fa ho tontolo andro eo ambany fahasoavana sy mifamindra-po ary satria manetry teny ianao satria ianao matsapa ny teny ianao osa miankina amin'Andriamanitra izy ane ombanao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay rehetra ho ataonao sokarakarainao anamora izy ary ho sokafa ny lalana. Zay tsy misokatra androany tsy natao ho amin'ny androany zany dia isaora an'Andriamanitra fotsiny fa ho sokafany amin'ny andro mahamety. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Zareo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra